Ny Korintianina voalohany toko fahavalo, andininy voalohany indray no hojerentsika anio. Korintianina voalohany toko fahavalo, andininy voalohany. Ny amin'ny enana terina tamin'ny sampy dia fantatsika fa manana fahalalana isika rehetra. Ny fahalalana dia mampieboebo fa ny fitiavana no mampandroso. Eto moa izany dia anisan'ny tena tian'ny olona sasany mihitsy ny tapany faharoa amin'ity andininy voalohany ity hoe ny fahalalana dia mampieboebo fa ny fitiavana no mampandroso, ka mahatonga an zareo miteny hoe ny fahalalana izany dia tsy ilaina amin'ny fiainana kristianina izany satria mampieboebo fa fitiavana ihany no izy. Kanefany dia tsy izay mihitsy ny zavatra tiany'ity teny ity holazaina, satria raha ny tena tiany teny holazaina amintsika izany rehefa mahita teny anankiroa izay ampifampitahaina isika dia lazaintsika heverintsika fa mifanohitra foana ny fitiavana sy ny fahalalana. Ireo zavatra anankiroa ampitahaina ireo dia heverintsika mifanohitra foana, kanefa izy ireo tsy mifanohitra fa mifameno. Izany hoe ny zavatra tena tiany ambara dia izao hoe ny fahalalana tsy misy fitiavana dia izay no tsy izy, fa ny tena izy dia ny fahalalana miampy fitiavana izany. Izay izany ny zavatra tena tiany teo ambara dia hojerentsika ny mahatonga azy miteny an'izay. Raha hijery andininy maro tsika ao amin'ny baiboly, vitsivitsy fotsiny moa ao anaty baiboly miresaka ny mahazava-dehibe ny fahalalana, dia anisan'ny voalohany ohatra ny Hosea toko fahaefatra andininy fahaenina hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana, satria nandany fahalalana ianao dia mba ho laviko kosa tsy ho mpisoroko intsony. Dia ahitantsika ny mahazava-dehibe ny fahalalana izay. Toy izany koa ny ohabolana toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo hoe sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Ny olona mahazo fahalalana izany dia lazain'ny soratra masina hoe sambatra. Ny Timoty voalohany toko faharoa andininy fahaefatra moa dia haitsika tsara ny tapany voalohany amin'ity ihany koa. Hoy izy hoe izany no tsara ankasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika izay tiany olona rehetra ho vonjena. Dia ahoana ilay ho vonjena? Ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Anisan'ny tanjon'Andriamanitra izany tsy ny hahavonjy antsika ihany fa ny hahatonga antsika ho tonga amin'ny fahalalana ny marina mihitsy. Ny firaritsoan'i Petera ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andininy faharoa dia hoe hampitombona ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avaiza amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika no hahatonga antsika hitombo fahasoavana sy fiadanana. Ary ny ambaran'i Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahaefatra ambin'ny folo andininy faharoapolo dia mampiseho mibaribary amin'izay fifamenoan'ny fahalalana sy ny fitiavana izay. Hoy i Paoly hoe rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Raha amin'ny lolo-po dia aoka ho zazabody ho aza. Io ilay fitiavana io. Rehefa zazabody ao amin'ny lolo-po, ny olona manana fitiavana ny zazabody ao amin'ny lolo-po. Fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy lehibe. Hitantsika fa mifameno izany ny fahalalana sy ny fitiavana. Raha izay ny prinsipy biblika dia ahoana kosa ary no hamakiana an'ity Korintianina voalohany toko fahavalo andininy voalohany ity, dia rehefa mijery eo amin'ny andininy faharoa tsika dia ny zavatra efa nampahafantarin'i Paoly an'ireto Korintianina reto, fa ny atao hoe mampieboebo mahatonga azy reto mieboebo dia izao hoe mihevitra ny tena no mahalala zavatra izy nefa tsy mahalala araka ny tokony ho fantany akory. Raha atao amin'ny fiteny hafa izany ny mieboebo dia miseho mahalala nefa tsy mahalala akory, tsy mbola araka ny fahalalana tokony izy akory ny fantany. Dia izany natao hoe mieboebo. Inona moa no fantatry reto? Eto moa Paoly dia miteny mihitsy hoe ary amin'ny enaterina tamin'ny sampy dia fantatsika fa manana fahalalana isika rehetra. Io fantatsika fa manana fahalalana isika rehetra satria efa nampianarin'i Paoly azy ireo ny
zavatra anankiray zany de ny fanontanian'izy ireo ny amin'ny enaterina misampy. Inona ny zavatra fantan'izy ireo? Andiny faefatra, ny amin'ny mihinana enanaterina tamin'ny sampy de fantatsika fa tsinitsinina ny sampy amin'izao tontolo zao ary tsy misy Andriamanitra fa tsy ray ihany. Ny fanontanian'ny Koritiana zany de hoe azo hoanina ve ny enaterina misampy sa tsy azo hoanina? De reto manontany reto de milaza hoe tokony azo hoanina ny enaterina misampy satria araky nefa ny anarantsika de hoe tsinitsinina ny sampy ary tsy misy Andriamanitra fa tsy ray ihany. De hoy izy Paoly hoe fantatsika zany tena manana an'izany fahalalana zany tsika fa raha izay fotsiny no fantatrareo de mieboebonareo fa mbola tsy ampy ny fahalalànareo zany. Satria inona ny olona ny antony? De hoy izy hoe misy olona hoy izy tsy manana an'izany fahalalana zany satria zareo de mpanompo sampy izy tany aloha, ka rehefa isaky ny mihina enaterina misampy izy de tahaka ny manompo sampy foana ny ao an-tsainy, ny ao anatiny ao tahaka ny manompo sampy foana fa tsy tahaka ny reto jiosy izay tsy nanompo sampy reto zany ka tsinitsinina ny sampy aminy. Vokatr'izay hoy izy Paoly de zao hoe raha ohatra ka ianao izay manana fahalalana hoe tsinitsinina ny sampy ka hita an'le olona mpanompo sampy taloha zay efa niova fo mihinana amin'ny sampy de lasa mihinana koa izy ireo, dia rehefa mihinana nefa izy de tahaka ny mbola manompo sampy ihany. De zay no mahatonga ny Paoly miteny amin'ny 9:21 hoe very noho ny fahalalanao ny malemy finoana de ny rahalahy izay navotan'i Kristy tamin'ny fahafatesany. Ka ny famotinana ambaran'i Paoly eto zany de zao hoe tena tsinitsinina ny sampy satria zavatra tsisy zany Andriamanitra zany efa tsy Andriamanitra ray ihany. Kanefa mila fitiavana koa tsika hoe rehefa ho mason'ny olona zay mpanompo sampy taloha dia tsy tokony hina aterina amin'ny sampy. De zay zany le izy eo le fahalalana hoe tsy misy Andriamanitra afa-tsy ray ihany, fa mila fitiavana ihany koa. Misy olona mbola tsy mahazaka an'izany satria zatra nanompo sampy izy taloha dia lasa tahaka ny manompo sampy foana izy isaky mihinana enaterina misampy. Noho izany de aoka tsy hinana eo mason'ireny olona reny zany, zay le fitiavana.